Manao andao nareo. Misy aminareo reo ve mitovitovy aminako hoe mba maniry an'izany hoe mahafinaritra anah raha indray andro ana tena afaka mifanerasera amin'ny olona tsy mitovy tsy mitovy fiaviana amiko ankalalahana tena hoe tsy misy olana mihitsy na miresaka amin'ny olona sinoa na miresaka amin'ny olona karana na miresaka amin'ny amerikana olona avy any Afrika Atsimo olona avy any Zimbabwe n'aiza n'aiza maniran-tany dia tena hoe mba haiko ny mifanerasera aminy azoko ny zavatra tenenina rehefa miresaka amiko koa izy dia azoko tsara daholo ny zavatra tenenina tsy misy olana mihitsy mino fa tsy izarery no mitovy amin'izay fa anisan'ny zavatra nofinofisiko zany tamin'izany fotoana izany hoe mahafinaritra anah zao raha mba afaka mahazo ny zavatra tenenireny amerikana reny rehefa mba mijery film dia tena hoe tsy miheno adan'ny zato vao mahazo an'ilay izy ohatra ny hoe zavatra mba mijery Friends amin'ny teny anglisy dia folo taona teoriana izay vao mifanitika nefa ny olona eo ny eo dia efa me fa mba hoe tiako izany raha mba hoe azoko daholo ilay izy tsy tena hoe tena tonga lafatra ny fifehezako an'ilay teny anglisy amin'izao fotoana izao saingy tena isaorako an'Andriamanitra hoe efa azoko lazaina hoe kely sisa dia tratra ny tanjoko hoe azoko daholo amin'izay ny zavatra tenenin-zareo na mihaino hira ohatra na mihaino horonan-tsary izay mba mahafinaritra anahy. Tsotra be dia hiteny torohevitra kely aminareo vitsivitsy dia reto ary ilay izy. Mila tsika mamorona contexte ahafahantsika mampiasa an'ilay teny. Mampiasa an'ilay teny io tsy voatery hoe ambava indraindray mety hoe ambava no mila ampiasaina azy fa indraindray koa an-tsoratra na indraindray masontsika koa mila mijery. Ohatra ny ahoana ary concrètement mety gaga nareo inona ary tiako tenena amin'izany. Concrètement ny ohatra amin'ny zavatra niainako no zaraiko aminareo fa tsy afaka mamorona zavatra fa tsy niainako zahako tamin'izany fotoana izany dia tena hoe tsy nahita olona mihitsy ahafahako miresaka teny anglisy. Olona tena tedaviko tamin'izay dia tsy hoe olona mitovy amiko ohatra hoe olona malagasy tia an'ilay teny anglisy mitovy amiko fotsiny fa tena hoe olona tompon'ilay teny mihitsy. Za tsy mifanerasera tamina amerikana, anglisy, australiana, kanadiana ka hoe mety hoe ahafahako teny anglisy. Voatery zany no izay anton'izay tena hoe namorona mihitsy hoe ohatrany ahoana re zany ny ahafahako manao an'ilay izy. Mety ohatra ny adaladala kely ilay izy fa nandaitra tamiko dia zaraiko aminareo. Ohatra anankiray namoronako ilay contexte sao tena hoe za mihitsiny no niteny rery. Mino fa tsy za rery no miteny rery amintsika rehetrarehetra izay te hanatra fitenim-pirenena hafa ankoatran'ny teny malagasy. Ny zavatra nataoko dia ohatra hoe anjarako ny manao raharaha amin'ny ao an-dakozia manamboatra sakafo dia ino zany za mody mamorona kely hoe mitarika mamorona fandarina zany manamboatra sakafo manao recette anankiray. Normal ohatra za manao an'ilay fandarina rehefa miteny rehetra ohatrany dia ohatran'izao ny fandehany hoe fa miarabantsika rehetra tonga aty amin'ny fandarana bla 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 bla. Ny sakafo ataontsika androany dia sakafo mampiasa tapotsina-tody bla 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 mampiasa mofo maka vary kapoaka bref zavatra ohatr'izay zany fa tsy atao amin'ny teny malagasy ilay izy fa avadika atao amin'ny teny anglisy. Dia mahaliana be mety hoe mampiomehy ilay izy amin'ny voalohany fa tena mandaitra satria ahoana izy nareo tao anatin'izay fanaovako an'izay fandaharana kely foroniko ao hatramin'izay no nahaizako hoe haikany tamenana tody dia iok no fiantso azy amin'ny teny anglisy. Tsy nafantatra an'izany raha ohatra ka tsy nanao an'izay nitendrery dia mazava ho azy fa malagasy any tenako tsy ho ary haiko daholo ny zavatra teneniny eo anatin'ny dictionnaire amin'ny teny anglisy io. Dikan'izany teo akaiky teo nisy dictionnaire dia mifeuilleté an'ilay izy mijery an'ilay izy rehefa hoe misy voambolana tsy tonga ao an-dohako na hoe tsy haiko ohatrany hoe ohatrany ahoana marina moa miteny an'izany hoe fouet zany ohatra mila fouettena ilay zavatra. Ohatr'izay ankoatran'izay dia fahasahiana ny zavatra anankiray tena hitako hoe nanampy be ahy manokana tao anatin'ny fahaizako an'ilay teny anglisy ny fahasahiako sasaha. Amin'ny fahasahiana io tena n'importe quoi indraindray tena hoe mety hoe himehezan'ny olona nampianarana tena hoe tsy mandeha amin'izay laoniny zany misy mantsy isika indraindray variana amin'ny tsaratsara fahatany mety hoe manao le table ianao la table ohatrany hoe diso article amin'ny teny frantsay ohatra diso article ohatra zavatra tokony ataonao le be izao ataonao la. Za manokana dia karazan'ilay olona tsy mivaky loha fa alefalefako fahatany. Diso ilay izy tsy olana amiko ilay diso satria tsy anahy ilay teny tsy teniko ilay izy tsy fiteniko tsy fitenim-pireneko ilay izy fa za raha mba miezaka hoe hianatra an'ilay izy dia ohatr'izay ihany koa ny fomba fitondrako ny attitudeko rehefa hoe mandeha mianatra ilay teny anglisy zany miteniteny foana reto tena hoe miteniteny foana tsy mandeha amin'izay laoniny iny
fa minoana fa tena hoe rehefa mamerina an'le izy foana ianao dia ianao ihany avy eo mahafantatra hoe eo aketo izany le izy fa tokony izao. Fomba anankiray mety ahafahanao micorriger na mitsara ny zavatra diso nataonao dia ao anatin'ny boky na ihany koa afaka mihaino olona ianao, misy olona mba hoe tsotra izy izany dia miteny hoe tsy izany eky ny fiteny fa ohatran'izao rehefa tsy sendrany tsy misy an'izay contexte izay ndraiky hoe tsy misy olona mihitsy mba manoro anao miteny ianao miteniteny foana be fa le olona koa ary mety miteniteny foana mitovy aminao dia samy mijamba mifampitantana eo dia mety hoe fomba anankiray afaka anaovana anazy dia ny fijerevanao ny horonan-tsary. Ao anatin'ny horonan-tsary mantsy mahatsara anazy dia misy karazana horonan-tsary be dia be. Ny horonan-tsary misy karazany misy hoe ahitanao réalité na ny zavatra tena misy amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra ny hoe any amin'ilay film ireny izao indraindray ahafahanao mahita hoe ohatran'izany rehefa any amin'ny restaurant, ohatran'izany ka rehefa makany amin'ny hôtely, ohatran'izany rehefa miantso manao antso an-tarby, ke ohatran'izany rehefa hoe mampiaraka, ke ohatran'izany rehefa miantsena any amin'ireny grande surface ireny ohatra. Any amin'ireny horonan-tsary eny ihany koa no ahitanao voambolana tsy fampiasa amin'ny andavanandro firy. Ohatra mijery ianao film documentaire scientifique, any ianao mahita amin'izany hoe izany ke ny dikan'ny molécule, ke izany ny dikan'ny cellule. Fa izao nefa mila ianao tsy misennuyer, tsy tokony ho tonga amin'ilay stade hoe lasa corvée le mianatra an'ilay teny anglisy. Izay mantsy mahatonga ny olona be dia be tena hoe miala an-dara anao leo be aza tsy hianatra intsony satria lasa corvée amiko le izy. Ohatry ny ahoana ary ny atao mba tsy hampa-corvée an'ilay fianarana teny anglisy. Mila fantaritsika ny tena tanjontsika amin'ilay fianarana an'ilay teny. Samy manana tanjontsika rehetrarehetra. Ny tanjoko ohatra ny manokana dia ny hoe ahay hifanerasera ankalalahana amin'izay olona tompon'ilay teny anglisy. Izay fotsiny ohatra ny tanjoko. Misy olona anankiray eo akaikintsika eo mety tsy izay ny tanjony, tsy vitany hoe hifanerasera fotsiny ny tanjony azy fa mety hoe tiany manokana mihitsy raha mba mitovy amin'ireny anglisy na britanika ireny izy rehefa miteny dia ny azy any no travaheny kokoa izany hoe any amin'ilay accent britanika no travaheny. Ohatra misy indray etsy andany mety hoe tsy vitany hoe mifanerasera fotsiny tiako fa mba mahafinaritra anahy manokana raha ngany accent américain tiako raha mba lasa mitovitovy amin'ny fomba fitendreny américain ireny accent anjareo izay ny tanjonjareo. Fa ny ianao inona ilay tanjonao? Mety hoe tianao hifaneraseranao ampiasana fotsiny ve? Tena hoe mety hoe ny asanao mila mandefa rapport na mila mandefa tatitra izany ianao any amin'ny supérieur hiérarchique-anao ohatra any États-Unis zareo mila mahafenao amin'izay fotoana izay ny teny anglisy tsy informel ohatra ny hoe hey howdy, tsy le zavatra informel be ireny fa mba hoe zavatra amina sehatra professionnel kokoa izany izay kokoa ve ny ilainao an'ilay teny anglisy. Misy indray mety hoe tsisy rarahiko an'izany ary gaela ny nahy ny ilaivako anazy tena hoe za andeha hoany Dubai dia teny anglisy ny ilaiko mba ahafahako mifanerasera ny olona, andeha hanao varotra, andeha hoany Chine, mila mividy zavatra dia bref. Azonareo angamba ny tiako teneny mbola tsy tany Dubai sa tsy tany Chine tsy fantatra ohatry ny ahoana fitenena izao teny anglisy ihany fa ohatra fotsiny izay hoe mila aloha tsika mahafantatra ny tanjontsika ao anatin'ilay fianarana ilay teny anglisy izay vao afaka orientena manaraka an'izay izany ny tohiny amin'izay avy hoe ohatry ny ahoana ary no ataoko raha ohatra ka izay manokana ny tanjoko. Eo amin'izay ilay hoe ohatry ny ahoana natao mba tsy ho corvée le izy, izay zavatra izay aloha mila voavalinao voalohany satria raha ohatra ianao misefforcer be hoe ny anahako tena andeha hianatra ko an'ilay anglais professionnel le ohatra hoe ina daholo ny voambolana na terme ina daholo ny voambolana fampiasan'izareo rehefa ohatra ny hoe ao anatin'ny resaky ny varotra. Reny ohatra ny zavatra hianaranao voalohany nefa ianao tsy hany mihitsy le zavatra tianao atao fa ianao ohatra te andeha hanao vakansa fotsiny, andeha hanao vakansa na toerana amina firenena anankiray mampiasa ny teny anglisy le tanjonao. To dia kivy ianao mazava ho azy raha ohatra hoe terme de vente no hianaranao nefa ny zavatra ny tanjonao raha zavatra tsisy idiran'izay mihitsy. Dikan'izany voalohany verina an'izay foana fantaro ny tanjonao aloha hoe fa maninona ianao nandeha hianatra le teny anglisy. Tsy makaleo le izy avy eo raha ohatra hoe tena zavatra misy idiran'ilay zavatra ilainao marina no ataonao. Ny anahy manokana izao raisiko ohatra tiako zaraina aminareo. Mahafinaritra anahy manokana ohatra efa hoe tsy hoe mahafinaritra anahy fotsiny fa hoe routine de vie ohatra hoe zavatra efa fataoko mahazatra isan'andro reto zavatra reto. Dia ireo zavatra eo no avadiko fotsiny amin'ny teny anglisy. Nahazatra anahy ohatra teo aloha ny hoe mamaky baiboly isan'andro amin'ny teny malagasy. Te hianatra teny anglisy tsinona dia mamorona izany contexte ahafahako mampiasa ilay teny anglisy. Tsy ataoko amin'ny teny malagasy intsony ny baiboly vakiako
fa tena hoe mi-télécharger application za baiboly amin'ny teny anglisy na tsisy azy koa na amin'ny voalohany misy teny malagasy eo akaiky eo afaka anaovako comparaison hoe ino ty tantarainy ity de iny application baiboly amin'ny teny anglisy iny avy eo no enoko vakiko ianarako an'le baiboly akoatran'izay ohatra fantaro ianao mivena amin'le fahafantaranao ny tenanao ihany koa karazarazan'olona ohatra ianao hoe tena tia tomobile tena tia fiara be tia resaka moto be tia resaka ride rehetra tena hoe ride rehetra zao mahafinaritra anao raha zay ny zavatra mahafinaritra anao au lieu de hoe andeha hijeran'iny zavatra iny amin'ny teny frantsay ohatra zay mahazatra anao amin'ny Facebook misy mantsy page Facebook sy groupe Facebook be dia be ahafahana mianatra reny teny reny satria amin'ny teny anglisy nanaovany azy de jereo mijery efa groupe ohatra resaka motara reny na resaka fiara ataovy amin'ny teny anglisy le izy avy hatrany fa tsy atao amin'ny teny frantsay intsony mizatra tsikelikely ianao amin'izay fotoan'izay satria mety hoe nazatra anao teo aloha de tena hoe ny zavatra resaka mekanika de tena hoe tamin'ny teny frantsay daholo fa avadika kely le izy de minoana fa mahafinaritra kokoa zany rehefa sura hoe zavatra mba tianao ohatran'izay no jerinao ao fa tsy mba corvée be hoe andeha hijery momba ny fiainan'ny baleine nefa za tena tsy tia maizina resaka biby an-dranomasina ohatra fa ny zavatra mahafinaritra anahy de ny resaka ohatra hoe resaka gitara tsy maninana zany misy tena ao anatin'ny réseaux sociaux na tambazotra sosialy ahitanao rehetra zay tianao jerenao ao daholo tsy voatery ianao noho izany manana hoe connexion internet à gogo satria indray mety hoe ndry lasa limitiko lasa vokatry ny tsy fananako internet de tsy ahay teny anglisy mihitsy ahay diso zany satria tambazotra sosialy zao efa tena hoe azo lazaina hoe kely sisa de gratuit ambany be ny sarany nefa ahafahantsika manao fikarohana de akoatran'izay koa inona ampiasao le teny zay hainao ampiasao le izy mila pratika zay hoe pratika tena ohatran'ny zazakely rehetra ihany io hitanareo zareo zao voateraka teto ambony tany tsy misy hoe nampianarina zany hoe tsy tena nisy nampianatra zany hoe ohatran'izao manokana ny fomba famoahana an'io teny io mba ahafahanao miteny zavatra anankiray fa tena hoe ny zavatra hitan'ny manodidina ny zavatra hitan'ny zazakely amin'ny manodidina zavatra teny iray aman-dreniny zavatra teny ny mpiarabelona aminazy mety hoe zavatra hitany eny amin'ny fiarahamonina eny zay mahatonga le hoe raha zazakely teraka tany amina toerana be teny ratsy izy de normal be raha lasa tena hoe teny ratsy vazaraka no avoaka mivavana io normal be ihany koa raha ohatra hoe zaza anankiray nateraka tao anatina ohatran'ny hoe environnement anankiray miteny fiteny sinoatra na ataoko hoe teny sinoatra tsika zao narina za ohatra zao raha narina tany Chine tamin'iza voateraka mino fa tena to de mahay teny sinoa be satria na tsy voatery nampianarina nara le izy zay foana reny sofiko lasa zay navoaka mivavaka io avy eo ohatran'izay hoe mila pratika resahako tsy voatery hoe andeha hiresaka amin'ny teny anglisy amin'le olona tompon-teny fa mety hoe fiainonao an'le izy amin'ny radio fiainonao amin'izy amin'ny radio araka miverina amin'ny teneniko teo foana ihany hoe aza misefforce aza terena hoe andeha hihaino BBC indray na andeha hihaino VOA na andeha hihaino podcast ny CNN raha ohatra ka tsy zavatra malinanao le izy tsy voatery ianao na miresaka vaovao ohatra no ahafahanao manatsara le izy raha ohatra ka tsy liana manokana amin'izay ianao fa any amin'ny zavatra izay mahafinaritra anao jerena sy hihainoana akoatran'izay ihany koa raha ohatra ianao tia mamaky boky de mahafinaritra tsara mihitsy ary ny hoe amakiana boky satria hianaranao voambolana vaovao be tsy hapozinao be dia be iny aza terena koa nefa raha ohatra hoe tsy karazan'olona tia boky maizina mihitsy ianao ka andeha hanery teny hoe andeha hamaky boky tsy voatery misy ny fika hafa ahafahanao mampiasa an'le teny ohatra misy boky anankiray tena tokony ho vakianao satria fantatrao hoe ny contenu na zavatra ao anatin'iny boky iny tena hoe zavatra ilainao amina contexte anankiray tsy voatery ianao iny boky iny no vakiny fa fantaro fa amin'izao fotoan'izao efa misy ny audiobook afaka mitsofinao no miheno an'le boky fika anankiray ihany koa zay afaka anatanterantsika an'le izy farana koeto ny fizarana fa manaraka indray toizantsika raha ohatra ka nalianareo le izy raha nalianareo na misy zavatra manokana tianareo fantatra de aza misalasala manoratra amin'ny commentaire na eo ambany eo antsoratra de manasa anareo kosa andeha hanaraka ny YouTube ako raha ohatra ka nahasoanareo ny zavatra nozaraiko na izaranzara amin'ny namana ihany koa aza taitra fa tsy maninona raha ohatra ka tsy manaraka nareo fa ho anjelina fotsiny ihany zany de tsy manova ny fifandraisantsika zany masoda aminareo veloa